Salama daoly androany sika de ndondray raha iresaka ny mahakasika ny fanambarana izay nataony Marc Tatandraza tao mipejiny tao tamin'ity herinandro ity izay nanao antsoavo amin'izay malalatanana sy ireo zay eo anivon'ny fitondrana mba hitsinjo sy mba hanampy azy ireo amin'ny tetikasa izay tiany Marc Tatandraza hatao any bekily andro ihany amin'izao fotoana izao satria araky ny hita dia isan'ny toerana izay mijaly rano iny toerana ao amin'izay misy Marc Tatandraza izay ka noho izay dia nanao tetikasa amin'ny fanamboarana lavadrano izy ireo mba hafahana manondraka anireo voly any toerana any mba hampiroborobo an'izay sehatra fambolena izay ka izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video ntsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misy tao WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy tsy ampandrela mo isika fa avetrany tonga de vavany ndawary mialoha ny diratsika amin'ny pitsopitso ny mahakasika an'izay fanambarana sy fangatahana Marc Tatandraza izay dia andaulo fantaritsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto nalaza be mo tato ato zay ny fananana eo amin'ny lafiny bika sa tsarantarehy ary ny fahaiza manao izany hoe fifananana ny misy de Madagasikara sy ny mystère de Madagasikara ka naitrany maro raha vantany vao nahita fa ilay tovavy tsara tarehy avy any Atsimo nosy no lany tamin'izay fifananana misy de Madagasikara izay ka isan'ny niteraka resabe tao anaty tapatsiritsiritsira Facebook mo izay satria maro ireo izay nanohana anireo tovavy hafa izay noheverin'izy ireo lany tamin'izay misy izay kinanjo nefa tsy zay ny zavanisy fa ilay tovavy tsara tarehy no sady tsara bika no sady tena ao anatiny izay fenitra tanteraka hahalany azy ho misy de Madagasikara izay no lany tao anatin'izay misy izay ka izay indrindra no natonga anipanakanto tany faya izay naneho ny heviny mahakasika an'izay fahitany any falaniany misy avy any toliara izay ka nilaza mo tany faya manoloana an'izay fanakianana izay ho izy hatrany tao ampejiny tao ny 5,900 ny commentaire tao dia hoe ratsy blabla sy ny maro hafa ratsy ho ianareo nefa ianareo milaza anazy ratsy io ve mba tsara be daholy ianareo tsara be fa maninona tsy sahy nandray anjara tamin'izay fifananana hatsarantarehy sy bika izay ny misy dia tsy nitarehy ihany no hitsaraina fa ny atidohany ihany koa izany hoe manjabe fa vendrana noho izany ilay nalainareo matoa tsy lany fa matoa lany misy dia tsy maintsy voafehy ireo rehetra ireo sady manampahaizana no matsilo saina ary ihany koa mavitrika tsara miampy an'izay hatsarambika sy tarehy izay eo ihany koa ny halavana ka izay indrindra no natonga anireo olona izay no heverinareo ho lany tsy lany tamin'izany satria nilaza ianareo tamin'izay fa ny deuxième dauphine no tokony ho lany nefa raha mijery tsara ianareo ny deuxième dauphine dia fohy kely ary tsy vitan'izay fa teo ihany koa ny tsy fahaiza manaony matoy izy resy tamin'izay famaranana any fitsarana misy de Madagasikara izay ka dia aza dia faliny mitsikera loatra re tompoka fa mba fakafakao sy halalino ihany ny fepetra izay takina amin'izay fahalalina any misy de Madagasikara izay ary mba maneky resy fa io dia toy ny adiny ombolahin'ny mpianakavy izay resy tsy akoraina ary izay mandresy tsy obina fa samy malagasy isika ka tokony samy hifanohana ary samy hiezaka hankahery anireo tovavy tsara tarehintsika ireo mba hafahan'izy ireo mivelatra bebe kokoa sy mba hiatrika an'izay fifananana misy manerantany izay ao Antananarivo avaradrano indray dia trangana haromotana indray no resantsika amin'ity tapany faharoa ity nahitana alika romotra misa roa tao Mbomanga kely sy tao Nosy avaratra ny 12 septambra lasa teo iny nanakitra olona izy ireo raha nambarany Dr Nicole Ratsitohaina tompona andraikitra misahana ny erety mifindra iny anivony sampandaraha misahana ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny distrikany Antananarivo avaradrano iny atahorana ho voan'ity aretina ity ny rehetra amin'ny maha arety mifindra ny haromotana raha ny fanazavana ity mpitsabo ty hatrany ity aretina ity izay mifindra amin'olona amin'ny alalan'ny roran'ireo biby izay mitondra ny tsimokaretina raha manaikitra olona iray izy na mandrangotra na milelaka fery eo amin'ny vatan'olona iray nisy moa ny fanaovana vaksiny maimaimpona hisorohana ity aretina ity teny ankady kely ilafy ny sabotsy lasa teo iny sady nanamarihana ihany koa
ny andro maneran-tany hiadina amin'ny haromotana. Ka noho izany dia mila melamelo hatrany amin'izao fotoana izao fa tena vanim-potoana fisina haromotana mihitsy amin'izao ka izay no tokony hahamelo hatrany raha vao manakaiky anireny alika tsy fantapantatra ireny. Aleo misoraka toy izay mitsabo fa ny haromotana dia sarotra ny fitsabona azy. Resaka tsy fandriam-pahalemana indray dia rongony 320 kilograma nafatratra tao anatin'ny gony misy 5 notratran'ny zandary tao Ambaribe fokotany fiakarana commune Ambohitry Manjaka ny 12 septambra lasa teo iny. Lehilahy iray zatratran'ny zandary ny foka no nibaboka ary nanondro ny mpamatsy azy. Ibelo no tompon'ireo rongony ireo izay tratra tao an-tranony niaraka tamin'ireo zava-madomelona. Ireo tanora no tena anaparitahany ngony reto araka ny voalaza hatrany ka dia avy hatrany no giazana Ibeloha sy ireo rongony izay tratra tao amin'ireo ary natao famitorana any gendarmerie-pirenena mandrapa hatongava ny fotoam-pitsarana azy. Any Mahajanga indray dia olona roa lahy efa mpamerokeloka no tratehaky ny polisy-pirenena teo ampivarotana rongony tao an-tranony tao Tsaramondoso ambony ny asabotsy 12 septambra lasa teo iny. Rongony enina fatorana izay saika haparitaka tao Mahajanga tapitanana no tratra tamin'izany. Na mifoka, na mivarotra, na mividy, na misera zava-madomelona dia tsy maintsy hiarany lalàna raha ny fanazavana izay noentiny commentaire Fabio tabalahy ary tsy maintsy andraisana fepetra izany. Tauriny famitorana natao azy ireo dia natolotra amin'ny fampanoavana izy roa lahy ireo izay tratra ny varotra rongony tao Mahajanga ireo. Any amin'ny distrikan Tsaratanana indray dia lehilahy misy 3 niady lavaka hanaovana lalandrano ho amin'ny toeram-pambolena niaraka tototry ny tany tao amin'ny tanàn'ny Ambedamena fokotany Betafo commune Ambakireny distrikan Tsaratanana tamin'iny androny 12 aogositra iny. Naharitra adiny 7 ny fisokirana azy ireo ary fantatra fa mponina ao Ambarikely avokoa ireto tradoza ireto. Vokatr' izany dia maty avokoa izy 3 mirahalahy ireto izay tototry ny tany noho izay fangadina lalandrano izay ka dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo izay avy ety WATAWATA GASY ainganeka ho tsara levenina ny maty ary azo misosoka lailontsony. Ny farany dia andao amin'izay horesantsika ny mahakasika ny fangatahany Andriamatoa Marc Tatandraza izay tao ampejiny tao ary nalaza dia nalaza moa izany tao amin'ny Facebook tao. Tsy vitsy ary maro malagasy no manakina any Marc Tatandraza ary milaza any Marc Tatandraza fa hoe adaladala ngamba ny Marc Tatandraza ity na koa misary adala ho iny sasany. Nefa rehefa jerena tsara ny zavatra izay tena tiany atongavana sy ireo tetikasa izay tiany ho atao dia azo lazaina fa tena olona mandinika ny hoavy tsara i Marc Tatandraza ary tena olona mitsinjo ny fiarahamonina indrindra mitsinjo anireo voaka malagasy amin'iny tapany Atsimo nosy ao amin'ny faritry ny Bekilinya raha izany Marc Tatandraza izany satria tsy vitany efa mamorona asa ho an'ny be sy ny maro any an-toerana ny tenany mbola eo ihany koa izao famoronany any resaka fambolena any Bekily zay mba hahatonga an'iny Bekily iny mba ho maitso mahavana tahaka anireo toeram-pambolena rehetra izay misy manerana nosy izay ho ataony any Bekily zay ka ny olana ho izy dia ny tsy fampiny rano izay hanondrahana anireo voly izay tiana ho atao ireo nefa dia raha hampirano tsara ireo ka mandeha tsara ny fambolena dia ataoko fa humoramura amin'ny Marc Tatandraza ny hamatsy aniny voakany Bekily iny amin'ny lalany izay fambolena legioma sy ny maro hafa izay mba hialana amin'izay Kere lava tsy misy fiafarana sy ny haintany any an-toerana izay ka ny hady lavadrano izy ireo mba hanondrahana an'izay voly izay ataon'izy ireo zay ka izay indrindra no nahatonga ny Marc Tatandraza nanao antsoavo sy ny fangatahana amin'izay malala-tanana mba hanampy azy ireo amin'izay fanatanterahana antetikasa izay tiany ho atao izay mba hahatonga an'izay fambolena izay tian'izy ireo atao izay mba hiroborobo tsara ary mba ahafahan'ireo tanora sy ny voakany Bekily misehatra tsara ao anatin'izay fambolena sy fiompiana izay ary indrindra mba hampananasa ireo izay tanora tsy anasa marobe any an-toerana any. Izay sy zay mo ny masaka azona rosta ao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa misy tao WATAWATA GASY tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.